Aty no nainoko ny valin'ny fifidianana voalohany amin'ny fomba ofisialy ary namoaka didy ny tsy azo ivalozana mihitsy ny ACC hoe ny hiatrika ny deuxième tour dia ny larana 5 sy ny larana 17. Tena vonona hiatrika amin'izany tsika ka dia misaotra an'Andriamanitra fa tafita soamatsara tamin'ny premier tour iny ary dia zay no mahatonga aty ilaza an'ireo pomba sy olona vonona hiaraka satria misy anatevin-dalana any tiako Madagasikara na KMMR reo antoko sasany reo zay no mahatonga anangana an'ilay K25 ary zay no mahatonga antsika nivory teo tena faly aho tsy sivana zany fa zay manoana zay nge le mahatonga an'ilay slogan hoe ampiombona ampitovy lanja tsy maintsy ampimbonina aloha ny malagasy rehetra mba hitovy lanja daholo amin'ny zavatra rehetra atao zay zany le slogan manaraka hoe mpanangana fa tsy mpandrava isika dia ampiombona ampitovy lanja fampanantenana aloha tsy misy hoe miaraka fotsiny atao zay ampandanina ny K25 na ny comité 25 fampanantenana zany mandaingana hoe ame fanantenana andreo olona marobe anohan'ireo na ireo hanao alliance ireo sarotra be nanao an'izany.